Vatimpana etny pasteur Barbier Kristina. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, hivavaka isika. Manandratra anao any amin'ny anfo indrindra re zanaka fanahy masina tsara indrindra. Midera ny falebiazanao, midera ny fahatsaranao. Tsy misy koa tahaka anao. Ianao mahay mampitombo ny andro iainanay. Zananomezana vonatra ny anaranao masina manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Amindra foka miantra Jesosy. Mangataka ny indra fonao mba hanomezanao ilay ranao sarobidy. Hanasanao anay, hanadiovanao anay amin'izao maraina izao. Ho tanteraka tokoa ilay teninao hoe avaoziko isa-maraina ny famindram-poko aminareo. Jesosy zay reza tsy nambolen'ny tananao aty anatinay aty. Ary meo anay indray Jesosy fanahy vaovao, fo vaovao. Ahafahanay mandeha isan'andro fanaraka amin'ny sitraponao. Ka io zao fotoana izao, ka anirao ny fanahinao mahery. Dia mitenena aminay, ampaherezo izahay, fa tsy andehananay amin'ny maisina. Misaotra Jesosy malalako, misaotra fanahy masina hoderaina mandraka izay ny voninaitrao. Amen. Mbola mpitomboana amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana omba ampiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Arahaba indrindra ry ilay noa soaviny. Natrahatra indray zao andro anio zao. Andro vaovao manambara faharetany tompo sy ny famindrampony. Amiko sy aminao isan'andro, isan'andro. Ny teny izay mpaherezana antsika dia ao amin'ny Baiboly iny. Filazantsaran'i Jesosy Kristy nosoratan'ny Mateo. Mateo 5:5. Andininy 7:10 ka hatramin'ny 9:10. Rehefa hita izany vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta manao hoe: ianareo ny fanahy sy ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy hery ny hanaovana na inona intsony izy, fa arihina ny velany, ka hotsahin'ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampony tendrombohitra, ary koa tsy misy olona maharehitra jiro ka mametraka azy eo ambany vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo, ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany teny novakitsika izany no tarika antsika amin'ny lohatenin'ny fampianarana lehibe amin'ny ity maraina ity manao hoe: mbola fanasina sy fahazavana hatrany ve isika? Mbola fanasina sy fahazavana hatrany ve isika? Raha tsy ao mantsy ny fahazavan'Andriamanitra sy ny fiainany, dia aizy mpito no ipetrahany izao tontolo izao, ary vongana mihaloa mandrakariva izany. Ny fahotana no mahamaizina azy, ary ny voarakotry ny fahotana no lasa maizina. Ny zavatra rehetra izay natao ho velona, rehefa esorina kosa ny ainy, dia ny fahalovana no sisa. Hita indrindra amin'ny tantaran'ny olona sy ny firenena izany. Tamin'ny andro Noa, dia voasaro miaisina ny tany rehetra araka ny fanahy. Fa tsy misy nahalalàn'Andriamanitra intsony ny olona, afa-tsy Noa sy ny ankohonany ihany. Namono ny jiro ny fahazavana avy tamin'Andriamanitra ny olona, ka dia lasa inona? Lasa maizina. Ny jiro sy ny fahazavana tamin'ireo olona ireo dia tsy iza fa i Noa.
nefa dia naleo ny hitoetra amin'ny maisina toy izay hiay no nitoroteniny Noa. Nitoroteniny nataony Noa sy ny fipetrahany tamin'ireo firenena ireo no fanasiny tany izay natao teo aminy. Nefa tsy nahay miaro azy ny sira ka dia lasa nihamaimbo izany. Ary rehefa lo izy dia ren'Andriamanitra koa ny fahalovany. Tahaka an'izany koa ny fahalovany olona tao Sodoma sy Gomora izay tanàna nenan'ny Lota. Ny tantara nilazan'ny Lota dia tsy mba ahafantarantsika azy loatra fa araka ny fikambanan'ny Lota tamin'ny Abrahama no anantenantsika fa fanasiny tany tao Sodoma i Lota. Nefa dia tsy azo lazaina ho marina fa na ny fanasina no very hamamy na ny olona tany Sodoma no tsy azo vonjena intsony no ny fahalovana izay efa nandroso be loatra, fa ny hita marina dia ny fahalovany. Ary dia nanjo azy, ary izay anjo azy dia hodorana, ho levonina. Maisina koa ny firenena tamin'ny androny mpamonjy. Nefa dia tamin'iny andro iny dia niposaka ny fahazavanaina. Tonga ilay fahazavanaina, ilay mitady sy hamonjy izao tontolo izao, ka dia nanolotra ny tenany tamin'ny hazo fijaliana azy izy, mba hatonga ny olona handray ho tonga zany fanasiny tany izany sy fahazavana tahaka n'ilay mazava. Ka izay nanantona azy dia nahita ny lalam-pamonjena. Koa ny toetra n'izao tontolo izao taloha sy ny ankehitriny ry havana dia mitovy ihany. Ny haratsy sy ny toe-piainana no hamantarana izany. Ny toe-piainan'ny jentilisa manontolo dia samy manambara fa tsy maintsy aringana izany. Raha tsy hazavaina sy harovana ary havaozina amin'ny fanasina. Amin'izany maizina sy maimbo-loha izany no nametrahany Jesosy ny apôstôly sy ny kristianina tsirairay mba hanana ny adidiny sy ny andraiky ny avy eo amin'izao tontolo izao. Jesosy no masoandro naina feno fahasoavana. Nefa dia any an-danitra no misy azy ka tsy hita. Ary tahaka ny masoandro izay mamindra ny fahazavany amin'ny volana sy ny kintana dia toy izany koa Jesosy fa mampidina ny fahavany ho amin'ny fiangonana manontolo sy amin'ny faritry ny taniny izay misy ny tsirairay avy izy eto amin'izao tontolo izao. Ary dia ny fitoriana ny filazantsara ary sy ny asan'ireo misiona no anaovan'ny fiangonana ny adidiny sy ny andraikitra izay efa nomena azy amin'ny taniny jentilisa. Ary tsy azo lavina izany fa manefa izany adidiny sy andraikitry zany tokoa ny fiangonana rehetra manana an Jesosy Kristy amin'izao tontolo izao. Ny olona azavain'ny filazantsara ary no voaharo amin'ny fahalovana izay mahamaimbo azy eo anatrehan'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra tsy hanary azy intsony. Ary izany adidiny fiangonana ankapobeny izany no adidiny fiangonana tsirairay avy dia izao sy anao zany amin'ny tanàna sy toerana na faritra izay nametrahan'Andriamanitra atsika. Hitako fa na aiza na aiza no iainan'ny kristianina velona araka ny fanahy dia misy izay mikambam-pinoana aminy. Raha ny mino tsy mahay miaro ny tsy mino dia iasan'ny fahalovany tsy mino koa izy. Dia inona no mitranga? Very aloha ny hamaminy ary rehefa toy izany dia miaraka aloha amin'izao tontolo izao. Nefa na dia mila mamoy fo aza ny mino. Raha ampitahainy ny fahalemeny amin'ny fahalebeny raharaha izay ataony
dia tokony ho tsaroany fa olona malemy toa azy koa nge no efa nahavitan'Andriamanitra raha lehibe indrindra izay talohany, ary izay voavonjy any an-danitra ka mamirapiratra eo anaty an'Andriamanitra any an-danitra, dia samy olona osa daholo nge sy reraka toa azy. Fa ny nahatoy izao ireo dia ny nanavaozany manjakariva ny fahazavana izay avy amin'ny mpamonjy ao aminy sy ny mampitombo ny hamaminy araka ny mahafanasina azy. Ry kristiana malala, efa ao ny adidiko sy ny adidinao. Raisy ny adidiko sy ny adidinao mba hatonga antsika tokoa ho fanasy ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao. Mila olona Andriamanitra ankehitriny, mila lehilahy fanasina, mila vehivavy ho fanasina, mila olona Andriamanitra ankehitriny, mila lehilahy ho fahazavana ary mila vehivavy ho fahazavana mba hitaona fanabe-dabe ho ao an-danitra ao. Fa tongotra ny andro ry havana, mahereza, matanja, raiso ny fanasina izay fanomen'Andriamanitra isanao. Aza vela ho loha izany, fa ny devoly fahavalo dia mitady ny hanimbana izany fanasina izany. Fa ianao kosa ankehitriny mandray ny filazantsara nomen'Andriamanitra fanahy osa fa tsy fanahy mahery, nomen'Andriamanitra fanahy mahery fa tsy fanahy osa. Ka izany fanahy mahery izay nomen'Andriamanitra tsika izany ry havana, hoentitsika hiady hamony ny zanatsipika rehetra lefa n'ilay ratsy, atonga tsika ijoro hatramin'ny farany. Fa izay mahatra hatramin'ny farany ihany hoy ny Tompo no vonjena. Ry fanasy ny tany ry fahazavan'izao tontolo izao aza leraka, mitraka, miazava, fa tonga ny fahazavako sy ny fahazavanao. An'Andriamanitra rery ny voninahitra ho antsika kosa ny fijoroana hatramin'ny farany amin'ny mahafanasina sy amin'ny mahafahazavany Kristy aisanao. Aleluia, amen. Vavaka isika dia rahalaza no asandratra eo anao. Ry Andriamanitra tsara indrindra, tianay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao. Misaotra anao zahay fa tsy navelanao ho lo ho maimbo ny fahotanin'izy izao tontolo izao, fa mbola namirapiratanao ny fahazavanao, satria efa notendrenao ho fanasy ny tany sy ho fahazavan'izao tontolo izao tahaka anao. Toany ho hery Jesosy fahazavanao, toany fanahy mazoto Kristy malala mba tsy raparapa anatin'ny aizina, ka ho fantatry ny olona fa ty anatinay ilay fahazavana, mba hijoroanay ho vavolombelona ao atraizatraiza no misy anay, hitaonanay fanabe-dabe ho ao amin'ny labanao. Misaotra Jesosy malalako, mamindra fo aminay raha mampalahelo ny fananao mahery isan'andro isan'andro, ka tsy tazanao ety aminay Jesosy amin'ny mahafanasina anay sy fahazavana anay izany. Metezanao Tompo amin'ity anio ty indray hanavao ny fanoloran-tenanay, ary indreto izahay mbola manao dina sy fanekena eto anatrehanao. Anara-dianao, anatanteraka ny baikonao, dia mba ho vonatry ny anaranao ny antom-pisinay amin'ny mahafanasina anay tokoa sy mahafahazavana anay. Misaotra Jesosy malalako, raisoary ny fitahina ny tsodranomasina izay hotononina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, manao hoe hampoboika reny rano ao an-tendrombohitra mangadiady aho hoy ny Tompo, ary loharano ao amin'ny lohasaha ritra. Hanao hevitra ho faria aho hoy ny Tompo, ary ny tany karakaina ho loharano miboiboika. Mandehana hoy Tompo, ary zao amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Ianareo ny Tompo ny fanasy ny tany, ianareo ny Tompo fahazavana izao tontolo izao. Makasitraka Jesosy
atolotra ianao mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo. Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Ho anao ny dera, ny haja, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Fa ho an'ny mpanomponao kosa ankehitriny, ny fitiavana anao, ny fahatahorana anao, mba hahatonga anay tokoa ho fanasy sy ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao. Misaotra mpamonjy malalo, misaotra Jesosy avy any Nazareto, ho derany mandraka izay ny voninahitra ao. Aleluia. Amen.